Amkafalina hatrandray tompolasy tompoky vavy no tsy tena tokantranonao amin'izao anaty alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina ampanajana ary isika rehetra piti fanatanjahantena anaraka izany hatramin'ny farany maromaro ireo vaovao ara-panatanjahantena omenantsika amin'izao fandarana izao tsara ny laza amintsika ihany koa ety ampendoana fa manambahiny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia tsy izy izany fa zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja azakazaka ambisikilety. Fanadidina voalohany hoarahantsika ary amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra lalao mampahefadalana amin'ny fidinany amboaran'ny Madagasikara na ny telo coupe de Madagasikara toerana roa moa no nandray izany fanalana izany dia ny tany Tomasina sy ny tany Mahajanga. Tany Tomasina ary dia fantatra fa tafita amin'ny dingana manaraka ny LGK Plus any toerana moa ny namana Zakilora Kotombanana mitatotra amintsika ny vokatra izay lalao izay. Na dia sakelo pilalao fiandry avokoa no nalahatry ny ekipa ny LGK Plus ekipindakana Analamanga dia nivoaka nandeha taorian'ny fandakana tiro but telo roa nanoloana ny ekipa ny FC ekipa ny LGK Plus nandika ny dingana fahefadalana amin'ny fedimana amboaran'ny Madagasikara taranja baolina kitra teo amin'ny minitra faharoa amby zato no nafaty baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Fredy ny FC teo mirehetra dia nieritreritra fa ho afaka mazava ny ekipa ny commune urbaine Antananarivo bola nosalainy bela nefa izany teo amin'ny minitra fafito amby folo amby zato dia nosika amin'ny fandakana tiro but ka na voan'ny ekipa ny LGK mpandesa misa telo roa mialoha izay kosa dia resy ekipa ny troisième be tamisa ray no ohatra ny ekipa ny forceur de la Côte-Est izay toko tanàna tia Tomasina olona tafiditry Ezeba tamisa ray no ohatra niezaka nanenjika ny fitanana tao anatin'ny fidirana faharoa saingy may ny vodalara zareo troisième filiara ka tsy nahavitana kombana file hatramin'ny farany fitanana. Tany Mahajanga kosa dia nazava ny fandesen'ny ekipa ny Knap Sport tamisa efatra no ohatra ny ekipa ny Afina Batile taorin'izay dia resy ekipa ny SDMA tamisa roa no ohatra ny ekipa ny Mama FC fantatra araka izany fa ny ekipa ny Knap Sport sy ny LGK Plus avao Analamanga no ifandona eo amin'ny dingan'ny manasa dalana amin'ny fedinany amboaran'ny Madagasikara taranja baolina kitra ity ny alahady 1 novambra any amin'ny terrain Rabe Mananjara any Mahajanga. Ny troisième B Tuliara sy ny ekipa ny SDMA avao Analamanga kosa nifandona amin'ny daty io any aty Tomas manoloantsika eto ny mpanazatra ny LGK Plus taorinan'ny fandefena maître Kareka jinona ny tena hoe tombony ho an'ny ekipa na dia nampilalao amin'ny mpilalao fiandry misaotra betsaka zadinao ho an'ny mpilalao an'ny LGK zany dia raina manokana nareo azo lazaina hoe ekipa fiandry satria nanao ny ainy tsy ho zapatra zalahy nanao an'le lalao na dia teo amin'ny roapolo amby zato misy tsara mbola tsy nanaky olesy fa nampionieriny ampo ampasaterana no nanaovany zareo ny lalao zay ny hoe azy tily ho an'ny LGK mety anao aona maître ny anomanana ny lalao manasa-dalana dia atao any Mahajanga amin'ny faharoa volana novambra fantatra hoe Knap Sport mpilalao manana traikefa ny ankamaroan'ny mpilalao aminy mety tsy fanomanana manokana avy atao amin'ny LGK Plus itodo iverina ny Antananarivo androany ny LGK Plus ary any no nanapa-kevitra ny mpitantana sy ny mpanazatra eo amin'ny fanamboarana ny ekipan'ny LGK Plus fa mino marina fa ty andraraka ilo ambiandro ny LGK Plus amin'ny fanaovana ny lalao ionana amin'ny Knap Sport. Dia isorana ny mpanazatra ny LGK Plus maître Kareka tamin'izay resadresaka fohy no nataony tamintsika izay dia izay koa vaovao azo amitaina dia amin'ny faritra tsinanany nosy tia Toamasina Zakilora Kotombanana avy tia Toamasina ho an'ny MATV Akorondrano.